Salut daholo tsika rehetrarehetra. Androany efa hitanareo zao misy an'le wing rack zay hitako aketo resantsika kely satria nanontanianareo hoe betsaka nareo te afantatra tokoa hoe afaka hoaniza tokoa le wing rack e. Hitanareo ato amin'ny ilany ato le wing le version voalohany zay efa jour zany hoe mitovy ihany izy le version le lokony vaovao fa efa nampiasa an'le wing voalohany le wing ngeza be fa nampiasa wing rack wing compact zao manana an'ity wing rack ty indray betsaka ny zavatra azoko lazaina momba an'le izy ohatrany hoe nisy an'le changement hoe avy tao anatin'le ngeza be de tonga aty amin'le kelikely de lazaiko anareo ohatrany ahoana ny hevitro ao anatin'le izy izy ty de hitanareo any Madagasikara misy mivarotra fantatrareo tsara misy représentant ny Beringer any de mivarotra izy tsy fantatro ny qualité any mety ho resantsika zay rehefa avy eo raha ohatra ka malina anareo fa zao zany ijery an'le izy tsika hoe inona marina izy ty. Le wing rack de ohatrany wing ihany le ngeza be io ny habean'ny écran any de mitovy ihany tactile misy contrôle vitsivitsy kely eto de zay de aoriana ho jerevantsika ny isan'ny entrée sy ny sortie. Ny zavatra gérena izy ty de mitovy amin'le ngeza be ihany ao anatin'ny fonctionnement zany zany hoe ny processing zany ny traitement rehetrarehetra zany de mitovy amin'le ngeza be. Le ngeza be afaka mazaka 48 stéréo 16 bus stéréo 24 hôtes mitovy amin'izay ihany ny afaka gérena eto fa mahasamihafa anazy de ny entrée physique zany hoe ny entrée sy ny sortie en local zany. Misy anazy ihany koa le resaka contrôle mazava ho azy vitsy kely eto tena limité de tena limité ianao eto ary zay moa zany ho resantsika koa rehefa avy eo hoe inona ny itiavako anazy de inona ny tsy itiavako anazy. Ho jerevantsika voalohany indrindra aloha ny aoriana satria zay ny tena mahaliana nareo firy ny isan'ny entrée physique de firy ny isan'ny sortie. Vonoantsika aloha le izy de ho avadiko. Zay fomba famono anazy zay vao afaka vonoana izy. Ity moa zany ho anareo zay tsy mahalala ty ohatrany misy an'ity clapet kely ty afaka midina ohatran'izao izy de ohatran'ny format rehetra ihany rehefa mba hikitikitiky azy ianao de sotomina kely miakatra eto de eto anao zany mba misy visuel tsara misy angle kely zany afaka amboarana kely. Zao ny atoriana tsy fantako afaka zoomenao kely izy ohatra tsy hitanao tsara. Manomboka amin'ny entrée tsika misy entrée efatra amby roapolo combo. Le combo misy vidéo zay no manko fa tsy mety mivoaka mihitsy momba an'io sady mety jack izy TRS no mety XLR zany nefa tsy midika hoe afaka ampidirinao direct ny gitara satria reny haute impédance fa mila mamaky manuel hoe firy ny entrée haute impédance raha misy fa raha eto aloha raha jereko eto aloha de tsy misy le izy fa 24 Midas Pro. Tiany anisan'ny tsara indrindra amin'ny préamp navoakan'ny Beringer rehetra hatramin'izay. Namoaka izy tamin'ny STS tamin'ny X de amin'izao izy amin'ny wing fa tena amiko anareo na le amin'le inona moa teo le stage box ananako le DL 32 sy DL 16 aza mbola hitako hoe mbola tsara kokoa ny préamp local ny wing noho le DL reny fa ho anareo zay fahitako anazy samy rery fa tsy fantatro nareo ny expérience nareo hoe manaiky an'izay ve nareo na tsy anjaranareo mitesta anazy de izay. Ny sortie misy anankivalo XLR mono zany de avy eo misy an'ireto sortie casque reto. Reto sortie casque reto de alternative an'ireto 2 sy 1 reto fotsiny zany hoe en stéréo le izy le 1 sy 2 zay mivoaka ato ihany no mivoaka eto fa misy préamp casque ao de ohatran'izay zany 1 2 3 4 5 6 7 8 raha ohatra ka manao ty zany anaovanareo retour fotsiny ty de afaka tonga de mitsatoka eto ny casque anareo direct tsy mila préamplifie intsony. Raha ohatra ka mila gérer anareo volume de passive no mila ampiasainareo. Tony GPIO tony
contrôle avy amina pédale switch pédale zany raha ohatra hoe misy zavatra tianareo atao mute na zay tianareo assigner a de pédale manao anazy midi in out anaovana contrôle ihany koa de midina aty ambanitsika reto ny réseau fa fanaovana azy réseau fotsiny zany anankiroa izy eto de USB anaovana raiky USB na anaovana carte son interface audio zany io ny AUS A PC anankitelo azy ny AUS tsotra ny anankiroa tamin'ny XR X fa ny AUS 50 anankiray afaka migérer 48 pistes bidirectionnelles zany hoe 48 de zany koa tsy midika hoe raha 48 de afaka migérer an'izay rehetrarehetra zay izy non 48 stéréo ihany no géreny de hatreo fa resaka routing no afaka ampiasaina am'le izy de ankoatran'izay stage connect ho anareo zay tsy mahafantatra an'io midasy no anisany nanamboatra izy io fa io moa zany ny Behringer ao anatin'ny groupe Music Tribe de ny stage connect midasy no manana périphérique betsaka kokoa amin'izy io zany hoe avy amin'ny fiche XLR tsotra reny de afaka mandefa signal 32 séparé enzana be tsy par réseau tsony fa par câble XLR fotsiny de afaka mahazo 32 ianao tsy didiko tsara fa PDP le information momban'iny fa za tena mahay anazy ny AUS sortie numérique zany stéréo izy io sortie sy entrée de ty ny fanaovana carte d'extension izy ty zany rehefa mividy anazy anao aloha zany de afaka m'enregistrer 32 canaux par carte ST anankiroa de nasan'io zany mitondra carte ST anao de atsofoka ao le izy de tonga de m'enregistrer séparé izy afaka anaovanao virtual sound check le izy rehefa aveo raha tsy fantatrao zany rehetrarehetra zany de zareo daholo no vidéo tany aloha rehetrarehetra de ankoatran'izay izy ty afaka soloinao ty carte ty afaka mampiasa carte Waves ianao zany hoe ty zany devisé na de tsoahana de mipetaka ny carte Waves de am'izay fotoana zay anao rehefa manana ny serveur ny Waves de afaka mampiasa an'ity miaraka amin'ny Waves zany hoe ny entrée zany mitsofoka eto de ny sortie mivoaka avy eto fa ny traitement rehetrarehetra any anatin'ny serveur ny Waves ankoatran'izay afaka soloinao carte d'identité ohatra ny anako zao amin'ny ngeza be io misy carte d'identité ny asan'ny carte d'identité de afaka mandefa ny son par IP zany hoe mandeha any amin'ny Ethernet zany tsy mandeha izy amin'ny wifi fa tsy maintsy câble catégorie 5E minimum de afaka mandeha 64x64 raha indray le carte afaka mitsatoka eto zany hoe lasa betsaka kokoa zany lay flux audio afaka gérenao zany miaraka amin'izy afaka asianao carte madi afaka asianao à date isan-karazany zay itiavanao azy zay ny momba ny avato arina de zay no intéressant an'le carte d'identité zany hoe le carte d'identité raha fantatsika tsara ny Yamaha console Yamaha na tsy voatery na ny Allen samy manana afaka asiana carte d'identité daholo io zany no langage tena hoe universel kokoa zany de am'izay fotoana zay zany raha ohatra ka misy olona manana Yamaha na manana D-Live na manana zavatra hafa de afaka miresaka amin'ny foana ty zany afaka ampiasainao foana anaovanao retour ohatra de avoakany makany amin'ny tente makany amin'ny vase le izy zay tena tombony zany hoe vidiny ty mora kely anefany possible afaka iarahana miasa amina console ngeza be zay Behringer ny afetseny ao anatin'ny zay averitsika atsatoka le izy de misy saky adiniko ty misy an'le carte d'identité misy an'le carte ohatran'le nena le apetrako mihitsy mitsatoka eto fotsiny izy de tena mitokana mihitsy lay d'identité zany hoe tonga de afaka mitsatoka direct de eto makany périphérique hafa fa misy ihany koa izy afaka mividy an'le carte kely fotsiny anao le AOIP d'identité carte le izy de tsy maintsy sokafanao mihitsy indray ty zany hoe sokafanao zany izy tsy mba tsy manana garantie tsony anao rehefa sokafanao le izy fa de zay koa le risque rehefa sokafanao iny de afaka apetraka ao anatiny ao misy place na carte ohatran'le RAM kely reny izy de atsatoka amin'io de rehefa atsatoka amin'io de lasa mandeha avy amin'ny alalan'ny tony réseau itony indray ny d'identité zany hoe sady mitsatoka réseau izy mahazo internet izy afaka gérenao izy no sady mandeha makany amin'ny koa ny d'identité zany hoe raha misy olona zany ao anatina bâtiment anankiray fa any amin'ny hall tsy fantatro any
afaka manana zavatra compatible dante izy na ohatra hoe virtual card sound dante DVS moa zany le izy a de afaka mahazo an'le son ato izy a fa any alavitra be any naiza misy anazy rehefa connecté fil ao anatin'le réseau izy zany zay le izy a mahatsara anazy mba tsy hoe misaraka anankiroa zany le izy fa afaka tonga de mitambatra anankiray ihany fetifety sady mora le carte AOIP fa maratsy azy dia very ny garantie anao. Elaela ny démarrage le par rapport an'le rairy magagana mihitsy fa maninona le rairy vao potserina le démarrage de tonga de miodina rapide be ty potserinao elaela izy de miandry 15 secondes eo no vao velona le izy rehefa mividy vaovao ianao tsy haiko aloha zany version taloha fa rehefa ty zao izy de tonga de firmware 3.0.5 tam'izany mbola mividy andreo mbola firmware 2.4 angambany tena marina koa zany isan'ny nampiasa wing alohan'ny olona rehetra mbola nafantatra wing zany tena nanomboka tamin'ny firmware rehetrarehetra bon inona no tiako am'ty wing rack ty ho anahako ny zavatra tiako am'ty de le entrée physique 24 iny aloha zany merci satria ngeza be ry n'entrée an'io combo anaky 7 fotsiny fa ny anazy sortie misy aux de misy entrée in aux koa ny azy anaky 7 zany hoe tena marina zany anaky 9 zany izy fa le entrée aux TRS fa tsy combo ohatran'ity fa ty micro mihitsy dikan'izay zany raha ohatra ka anaovanao ohatrany hoe micro sans fil be dB miaraka en rack zay moa zany le zavatra ho ataoko anatin'ny installation rehefa hitanao le publication ko teo aloha teo de misy feno micro sans fil zany miaraka am'ty ohatra hoe manana anaky 7 anao de tonga de efa mitsatoka aoriana daholo de atambatrao ny zavatra sasany de mitsatoka aoriana zay efatra amby roapolo zay no tiako am'le izy de faharoa an'izay manana an'ity écran ngeza be ty ihany koa ianao sady tactile ho anahako zay mahafantatra wing de efa fantatro tsara ny fomba fikitiana eto na tsy mila tablette azahako fa tonga de efa mandeha eto zany vitako eto daholo ny zavatra rehetra zay ihany no zavatra tiako am'ty wing rack ity fa ny zavatra tsy tiako de maromaro ihany le zavatra tsy tiako eto hevitro manokana satria za efa nafantatra an'le ngeza zay vao nafantatra an'le kely taty aoriana de ny zavatra teneniko zany mijanona ho anahy ihany fa ianao afaka maka le izy hoe iny satsia aminao le izy zavatra tsy tiako voalohany aloha de le accès tena limité anakefatra fotsiny de mandeha anakefatra isaky ny anakefatra eto zany ny accès 1 2 3 4 de ty moa zany ny accès rapide ho an'zay tianao kitihana eto de iny de limité farak'izay tena limité satria raha cliquer an'ity zany zao ianao jery an'le entrée fotsiny de anakefatra fotsiny de mandeha par groupe de 4 zany de 4 de 4 de 4 par batonga anao any amin'ny 40 de mandeha 4 le tsy mba farafaratsiny hoe 8 de mikitika an'le izy anao mampiakatra an'izy anao de hitanao kely eto fotsiny le iny le fader tsy fantatro raha hitan'ny masonareo io fa de kely fotsiny zany le fampiakarana le fader de anao zany mila mahita eto hoe zao eo amin'ny -10 décibel eo zao zany anao zany tsy manana visu mazava eny marina fa afaka cliquenao eto am'le fader eto de hitanao mazava ho azy le izy hoe iny fa miakatra le izy de hitanao hoe eto zany zao le niveau fa mila compétence technique le izy zany hoe mila olona efa mahafantatra zany hoe inona moa zany -10 zany aiza moa zany zany 0 zany satria ny olona vao mahita 0 de mieritreritra hoe tena tsisy zany fa tokony any amin'ny +20 zany zao vao izy de raha olona novanova zany na tsy mahafantatra resaka son mihitsy tena tonga de mialatsiny miteny aminareo fa tena nova be tonga de tsy ho anareo mihitsy zany ty everinareo après le izy afaka hoe configurena hoe misy olona mividy de ty mba configurer de configureko par rapport amin'ny installation fotsiny de vita le izy de mampiakatra sy mampidina volume de mikitikitika zavatra kely ho anazy zay ok mety fa raha ohatra hoe ianao zany tena hoe tsy mahafantatra momba ny resaka zava-pitany ty mihitsy de very any iny ozy izy le hiran'le rahalahy zay de zay de faharoa an'izay
tsy tonga de hitanao eto daholo ny capacité zavatra rehetrarehetra vita an'le wing le wing am'izao firmware am'izany miteny zao 3.0.6 zavatra vita an'izany tena be be mihitsy ny effet plage na effet azo ampidirina ato anatin'ity anakenina ambe folo stéréo de ny ankoatran'izay ao anatin'ny ny entrée ny canal anankiray afaka asianao processing afaka asianao insert anankiroa ankoatran'izay ny quête sy ny compresseur de rehefa mandefa ianao manao envoi ianao de afaka gérenao koa ny étoile an'le envoi zany hoe ohatra hoe mandefa zany ianao hoe post pré fader pré EQ na pré EQ ary le izy de mbola misy afaka asianao EQ ihany mandefa hoe alohan'ny nandefako an'ity pré EQ ty de zao ny EQ alefako any ohatra zao hoe mihaino zao le olona ino tsara misy pihira zao de ozy izy hoe nenahy feoko tiako mba hatafitafy tsara nefa ianao rehefa mandefa an'le izy aty amin'ny fasy aty hitanao hoe ratsy le feoany matafitafy nefa zay mitsy le demandeny de wing anankiray rery ny anananao de afaka gérenao zany le izy hoe ok le makany amin'ny sofinao tsy le étoile générale an'le tsy le étoile générale an'le le bus no apiakariko le grave satria am'izay fotoan'izay zay rehetrarehetra grave rehetrarehetra ao anatin'le mix no lasa miakatra daholo fa am'le micro any fotsiny no misy an'le hoe tape de apiakariko kely le grave iny de afapo izy nefa ny aty tsy zavatra miova mihitsy nefa tsy console anankiroa ny ampiasaina fa console anankiray ihany zao de vita an'ity daholo zany zavatra kely zany mid side entrée stéréo afaka manao élargissement na stéréo afaka atao swap famadika ny gauche ny droite ny stéréo BDB fa zany rehetrarehetra zany raha ohatra ka tonga ianao de mividy wing fotsiny de tsy mahafantatra an'ireo évolution rehetrarehetra nisy tao anatin'le firmware de nefa ianao wing raky ny anananao de tena very anao satria ohatran'ireny hoe io misy vata maro afitsoka ozy le maviteny zay de jerenao de potrakotranao anao de be le zavatra vitao tsy mety vita mihitsy nefany tsy hitanao tsara ny tena fiasan'le izy ka le ao anatin'le ngeza be itsy mora kokoa sy mazava kokoa satria misaraka le catégorie hoe ty ohatran'izao ty eto de mora kokoa aminao ny mijery anazy eto zao tsika raha ohatra hoe jery hoe momba ny resaka kasika fotsiny de ahoana zany moa zany zao ny jereko hoe aiza zany zao le moniteur de reto zany zao le moniteur zany zao reto de tsy haiko hoe makatao amin'ny setup tanareo fa lasa nazara ohatrany hoe very ty monitors de zay vao miclique le monitors zany hoe mila makatao amin'ny setup mihitsy zany de zay vao makatao amin'ny monitor zay vao afaka misafidy hoe ohatrana ahoana le izy eny mazava ho azy moa zany tsy afaka manao hoe talkback ianao am'ty satria le izy tsy console fa manahirana anahy ihany zany le izy zay no isan'ny zavatra tena ngeza be tena hoe tsy tiako ao anatin'le izy fahatelo na de 24 aza nisan'ny entrée de anakivalo ihany nisan'ny sortie ty sortie eto aloha ty afaka ataonao sortie anabus ihany koa na alterne zavatra tianao zany afaka atao zany hoe raha jerena zany ny tena izy valo folo zany no sortie max afaka ataonao raha no configuration ohatra hoe retour anankiroa any mpihira de misy musicien anakefatra anakeniny zay de sortie gauche droite de zay anakivalo vita tsy afaka manisy sortie tsony ianao hoe andeha anao live vidéo streaming de mila sortie anankiroa fanampiny raha ohatra ka hoe tianao ampina le musicien de miafy le mpihira ndray lasa mifampatsaka le retourne de lasa anankiray fotsiny zany le bus tena hitanao hoe limité ianao zany hoe tsy maintsy mividy anina foana zany ianao de stage box foana ianao izy ny olona hoe aleoko mividy an'ity satria ty betsaka ny entrée any fa tsy mieritreritra le olona le sortie ahoana même chose la mividy an'le ngeza be ianao fa tsy maintsy manana stage box zany ianao mba ahafahana mandeha kokoa any am'le resaka sortie ary am'izay fotoana zay mbola mono zany resako zany fa raha ohatra ka mbo ataonao mba stéréo kosa le sortie an'le écouten'le musicien de tapitra tsy maintsy mividy ianao minimum mividy ST8 teny ST8 nefany eo amin'ny 333 € eo vidiny ty raha 1300 de mbola mila an'izay 333 zay toko hoe
1600 1700 zany 1700 zany tena vidiny io de nefa ny vidiny fotsiny am'sao zay de nefa ny tokony tsy maintsy mividy raky koa ianao mba ahafahana manisy anazy de ny raky raha ataoko hoe 200 1700 1900 1900 de mila furman ianao mba higardena an'le izy hoe mba isolé tsara le courant sady tsisy olana courant hoe miovaovana ohatran'izany de mba mahatsara an'le circuit hitazoma anazy 2000 zany hoe raha tena te hampiasa anazy tsara foana zany ianao de aza maika hoe wing rack fotsiny de wing rack fotsiny fa jereo tsara aloha le zavatra ilaivanao anazy de mila mandany eo amin'ny 2000 eo ihany ianao zany de nefa ny ankoatran'izay 2000 zay tsy maintsy mbola hividy routeur wifi ianao de avy eo vidy manana tablette koa ianao igerena anazy de zany rehetrarehetra zany mampieritreritra ihany hoe sao de tena wing compact ny tsara de miankina aminao io raha place ny olana de ty de mavita sady tsotsotra ny maivana izy rery ao anaty raky efa mitambatra de vita raha ohatra ka tena migérer mihitsy ianao de ho ana wing compact no hitako hoe mety kokoa satria tsy maintsy vidy stage box ihany ianao fa na izanatsanazy le wing compact koa hiakatra koa raha atao daholo ny addition an'izay rehetrarehetra zay ao anatin'le izy ho an'izy ary ty wing rack ty raha ny hevitro manokana raha ohatra ka artiste ianao mandeha mitourné vitsivitsy ny fiche technique anareo ampy anareo io sortie io de mety aminareo le izy tsisy aza mitady zavatra lavitra hoe anka ahoana zany ny son an'io tsara lavitra be mihitsy ny traitement an'io tsara be raha hainareo tsara migérer anazy tiako terena am'le hoe groupe tsy miovaova ny fiche technique anareo efa mifixe hoe iny le izy ty notre ty ho anty ty ohatr'izao tsy de mikitika zavatra nareo zay mandany fotoana fotsiny nareo amin'ny voalohany miregle anazy de misauvegarder an'le paramètre de vita fa raha ho an'ny olona hoe technicien nareo de iovaova foana io installation io kotrana sady surtout raha vao anomboka nareo de tonga de am'ty de ao anatin'ny tablette eo misy olona fantatro tsy zatra an'le interface izy raha vao mahazo an'le ngezana hoe atao anatin'ity fa zatra izy hoe ao anatin'le tablette na ao anatin'ny ordi satria mazava ho azy ty efa zatra anao hoe tsy maintsy ao anatin'ny ordi no miasa manao an'izay de zay ny hevitro ao anatin'le izy raha ohatra koa ka hoe fiangonana manana installation fixe nareo de mety ihany koa le izy fa raha ho an'ny olona mandehandeha hoe technicien mihitsy ianao zany raha ho ana aloha zany tsy possible atsony le izy ho ana satria tsisy talkibaky ianao hitako hoe sarosarotra ho ana le izy fa possible nefa le izy araky le c'est fomba fiasa anareo ihany ao anatin'le izy zay ny hevitro ao anatin'izay raha ohatra ka vao manomboka nareo tena mangala formation mihitsy hoe ahoana misy manontany anazy ohatra nahoana no fomba fahasinan'ny effet satria normalement izy tonga de tsisy effet ao anatin'ity effet ty tsisy naninona mihitsy eto de anao no manampy anazy de anao mametraka hoe amin'ny bus firy ny tokony atao ty effet ty de anao mametraka ny raccourci hoe aiza nataoko ny tape aizana zany hoe anao zany manomboka zéro mihitsy zany ianao de mametraka an'le izy fa zany zavatra afaka ataoko le izy afaka maka fotoana am'le izy de jerevantsika ohatra nahoana ny prix anaovana an'le izy hoe raha configuration ohatran'izao de ty misy préconfiguration afaka tonga de vidinareo de am'izay fotoana zay mety hoe manampy anareo fa raha vao anomboka mihitsy nareo hoe tonga de hividy an'le izy na surtout aza hoe mieritreritra hoe za efa mahafantatra X32 de hitra wing non tena zavatra samy hafa mihitsy le gestion an'le izy de zay fa raha ho an'ny olona efa mahafantatra resaka son tsara efa mahafantatra hoe ohatry nahoana ny inona avy moa zavatra possible tokony afaka ataon'ny console anankiray ohatry nahoana ny fomba igérena anazy de mora kokoa ny tonga de mijery hoe ohatran'izao zany le izy de ohatran'izao zany fa jereto izy de azony kokoa le izy fa raha ho anao zany hoe tsy mahafantatra an'izany hoe insert zany de raha ohatra hoe place ny gate zao hoe aiza natao am'le izy eo amin'ny voalohany le compresseur ave izy mety kokoa aminao hoe avant an'le envoi makany amin'ny tape makany amin'ny sofina ve sa après raha tsy fantarao zany rehetrarehetra zany de very ianao ary rehefa very ianao tsy azo son tsara ianao de na wing aiza nananao tsy voatery hoe ho tsara le satria za koatrany hoe m'idéaliser be an'le satria le izy efa fampiasako foana le izy fa
fahaizana foana zany io fahaizana foana de zay teneniko hoe mianara mangala formation kely na mandovola aza fa tsy am'izay nareo tsy lany fotoana raha hianatra an'io rery samby rereo nareo lany eo ny fotoananareo mety ho vitanareo ihany le izy fa afaka any amin'ny 6-9 mois any nareo vao tena manomboka mafy an'le izy tsara de tsy aloha ary ve mandany vola kely de manao formation de ao anatin'ny herinandro tapabolana de mba voafehy tsara le izy hoe ohatrana ahoana toy izay andany an'izany fotoana rehetra zany io moa nareo ihany zay ny hevitry momba an'le izy wing rack wing compact wing ngeza wing compact ao ambany ao le izy am'zao fa zay ry zareo andeha ataoko anaty rack eto zao de ampiasaiko anareo ohatrana ahoana le izy rehefa vita indray de zay merci pouce bleu raha misy fantanina tianareo apetraka de apetrao ao amin'ny commentaire satria samy manana ny utilisation nefa mety ho fantatro ihany le zavatra tianareo fantatra koa de mba afaka zaraiko anareo ohatrana ahoana le izy afaka anaovantsika vidéo koa raha ohatra ka ohatray zay ry zareo bye bye